Tanjahantena kosa nakatsodrano teny amin'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina androany tolakandro ireo delegasion mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy junior anatrika ny fiadina tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja king boxing fifananana izay ho tanterahana any Italia izy ity. Noraisin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andriamatoa Hery Rajonary Mampianina teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha androany tolakandro ny delegasion mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja kickboxing izay nitarihana Andriamatoa Brian Andreniriny filohan'ny federasion ity taranja iady ity. Nandritra ny kabary fohy nataony dia niantso amin'ny fiarovana ny voninahim pirenena ny filohan'ny Repoblika ary nanafatra ireto mpikatrika ireto mba hampiseho ny tanora ny talenta ananan'izy ireo. Fantatro fa na dia tsy dia tena le atsotsika hoe taranja iombona na le kolektif ary izy tia fa taranja mitokana dia everina fa misy fahombiazana rariny raha ampiana izy indrindrindrindra mahakasika ny tanorany izay moa efa veriko foana hoe fampirisihana ny tanora ny fahitananareo tahaka izao mandray anjara indrindra hoe lalana eran-tany zany zavatra ngezabe zany ary fampirisihana ny tanora ihany koa nahitananareo hoe nandresy ka dia amin'izao fanasianareo anjara zao moa dia mamposika anareo mba hitondra avo ihany koa zany izay fanevan'ny tanora malagasy zay izay fanevan'ny mpanao kickboxing malagasy zay tsodranonareo mba aomby eo amin'ny fananana izay ataonareo ihany tsara ondroso tsara miverina nareo ary dia mba andresy ary hitondra amboara zany mitanjony rehetrarehetra ka dia zay no irina ho anareo rehetra. Notsehivy minisitra fanatanjahantena nandritra ny fionana androany fa nisan'ny taranja nanan'i Madagasikara rehareny kickboxing mahatonga indrindra fa noana fitondram-panjakana ny federasion misahana ity taranja iady ity. Anisan'ny federasion mitana ny loha lahara ny Madagasikara izy io amin'izay fanaovana tombanezaka amin'izay zava-bita sy ny vokatra azo izay raha oharina amin'ny federasion hafa izay indrindra aloha nosika ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoha repoblika moa zay mazava ho azy satria araka ny teny efa nataony tamin'ireny kabary tamin'ny fanaovana fianianana dia nihindrahindrahina tsara mihitsy fa nisy olo tenany Madagasikara izay mandrafitra ny ekipa pirenena na taranja inona dia ezahana mandrakariva mianampy azy ireo ka mitena mipetraka amin'izay toerana mahasolotena ny firenena izay mba azo vokatra tsara ka dia mino sy manatentsika fa raha ny zava-bitan'ireo dia tokony tsy ampisangamenatra Madagasikara amin'izao fandehana izao solotenantsika any Italia izao. Raha Pitsoala no hanainga ho an'i Italia ny delegasion malagasy misy 20 nampanantena nitondra vokatra tsara ho an'ny ekipa malagasy ireto mpikatrika ireto nandritra ny fampiresahan'izy ireo tamin'ny filoha Hery Rajonary Mampianina.